Hotanterahana teto Tsiromandidy nanomboka omaly talata ary aharitra atelona sady farana rampitso ny fifanana katekista eo anivon'ny sinodapartany dimy ivotoerana iray ao anatin'ireo folo eo amin'ny fiangonana FJKM mo ny eto Tsiromandidy. Ny solotenina ny foibe FJKM sady nandray anjara tamin'ny fampifanana leadership Andriamatoa Marc Arvalamanana Floan'ny Jobily fa 50 taona ny FJKM sady fa 200 taona ny iran'ny LMS teto Madagasikara. Namafisy ny tao anaty fampifanana izay nataony fa ny fahaizana mampiasa ny fanomezana ara-panahy avy amin'ny Andriamanitra no ahafahana manotanana ny kristianina mba anatrarana ny tanjona izay tena zava-dehibe tokoa. 10 isa ireo moa ireo katekista izay manatrika ity fiofanana ity. Tena